teniko dia ny fiarabana antsika rehetra izay manatrika izao fotoan-dehibe hitokanantsika ny asa fanavaozana ny fotodrafitrasa amin'ny karana herinaratra eto Mandroseza izao. Fanamby efa napetratsika io, tsy maintsy ampitomboantsika ny famokarana herinaratra eto amin'ny firenena ho an'ny vahoaka, ho an'ny orinasa, ary zany rehetrarehetra zany dia hitondra fampandrosoana ara-tsosialy, ara-toekarena ho an'ny firenentsika. Ity lanonana androany ity dia tafiditra ao anatin'ny fanamby lehibe izay nataony fitondram-panjakana, nataony filoham-pirenena hampandrosoana ny firenentsika. Tsy mora ny lalana ny lalovana, tiako mampatsiahy zany. Tsy mora ny lalana ny lalovana vao tonga amin'ity androany ity. Fa ny zava-dehibe dia izao, tonga amin'ny androany isika izay ilazantsika fa rehefa nisy ny finiavana, nisy ny finahavononana, nisy ny fandraisan-dahatra dia izao tanteraka ny fotodrafitrasa tahaka izao. Eto dia misaotra manokana ny orinasa Symbion Power izay ny fofotra, ny lofo na dia teo aza amin'ny fahasahiranana eo amin'ny adihevitra maro samihafa ka natafapetraka izao fotodrafitrasa izao. Misy zavatra izay mampieritreritra izay tiako zaraina amintsika amin'izao fotoana androany izao, satria raha ny tena marina dia fanavaozana no ataontsika amin'ity androany ity, fa tsy hoe zavatra vaovao nentina naorina daholo ireo. Tamin'ny 20 no tafapetraka ireto milina vaovao ireto Varsila, ny marika izay misy eto, ary raha ny tena marina dia mpanjakan'ny azo lazaina hoe fitaovana entiny mamorona sy mamokatra herinaratra izany Varsila izany. Maritra any amin'ny tany rehefa voakarakara ireny milina ireny dia afaka miodina hatrany amin'ny 70 taona ireny milina ireny. Teto amintsika afrina ny odina ireo milina ireo ho ianao 7 taona sy 10 taona. Mampieritreritra zany, fa naninona aiza ny fikarakarana. Androany isika dia mahita fa rehefa nentina ny fanamboarana rehetra dia tanteraka ity fanamboarana ity. Ka eo zany dia mitodika amintsika malagasy, mitodika amintsika malagasy ny filoham-pirenena mba hikarakara, hikajy, hitandro izay ananatsika ho fampandrosoana ny firenena, satria vola be no lany mety manana nanarina izao fotodrafitrasa izao. Samety isika tompolasy tompovavy fa ny herinaratra dia ilaina amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena. Betsaka ny fitarainana amin'ireny hoe misy ny délestage eto amin'ny firenena. Efa nilaza imbetsaka fa tsy maintsy mametraka fotodrafitrasa fototra isika, fa tsy mahay maiky natandrametaka, satria izany any no azon'ny vahoaka malagasy rehetra misitraka herinaratra ary misitraka izany amin'ny vidiny izay ho zakany valala tsy mandady alina. Zay ny fanampitsika androany. Mbola mitohy ny ezaka izay ataontsika araka ny lazaina Andriamatonga minisitra teo. Ny tena tanjona dia ny ametrahana ny angovo azo avaozana izay sady miaro amin'ny tontolo iainana, sady mora vidy no azo aparitaka manerana ny firenentsika. Zany ny tanjonsika. Efa miroso amin'izany isika. Ary fitondram-panjakana dia mandray fiham-petra rehetra sy ny fanapahan-kevitra rehetra izay azaontsika miroso amin'izany fanatanterahana izany. Androany dia ho hitantsika taratra fa tena ao anatin'izany firosoana izany isika amin'izao fotoana izao. Ity no tazantsika androany fa raha eto Antananarivo
dia misy anankiroa lehibe atsoatsy afaka andro vitsivitsy na herinandro vitsivitsy dia hotokarantsika ihany koa satria hitondra izany rehetrarehetra zany eto amin'ny renivohitry ny Madagasikara eto Antananarivo hatrany amin'ny 20 megawaty eo. Ilotsika fa anara fahasahiranana ny vahoaka izany fa mila miatrika koa tsika ny fiovaovan'ny toetrandro. Tamin'ny farany taona lasa teo sy tamin'ny voalohan'ity taona ity dia rahantsika mahita fa ritra ny renirano noho ny amainany tany fiovaovan'ny toetrandro. Herinaratra hatrany amin'ny 100 megawaty no tsy nisy noho ny fenan'ny rano. Tsy maintsy miatrika amin'izany isika. Zany hoe na ny renirano aza no mitondra herinaratra faran'izay mora mety misy fetrany ihany le izy amin'ny fotoana sasany. Koa dia mahazo matoky isika fa ny fitondram-panjakana dia metraka foto-drafitr'asa zay tena mahomby, zay isitrany rehetra, zay miaro ny tontolo iainana ary amin'ny vidiny miamora. Zany tantsika mila fotoana ny anaovana izany nefa matoky izahay fa dia efa miroso tanteraka amin'izany asa izany isika. Misaotra anareo rehetra zay nanatanteraka an'izao foto-drafitr'asa izao. Misaotra manokana anareo mpiara-miasa malagasy rehetra zay nametraka sy namerina izao foto-drafitr'asa izao ka jio tsara zay ananatsika. Ary eto dia miantso manokana ny JIRAMA zay anisan'ny tompon'antoka amin'izao fanarenana izao. Ianareo no tena ao anatin'ny fikarakarana, ianareo no tena mpiantsehatra kaiky amin'ny fikarakarana ireo milina maro samihafa ireo. Manarina ny orinasанareo koa isika izao, manarina ny orinasa JIRAMA ny fitondram-panjakana. Ka dia tokony iray fo isika, iray saina isika aminatin'izany fanatanterahana izany ka dia makasitraka ary mirary soa mirary fombiazana ho an'ny orinasa JIRAMA, ho an'ny mpiasa rehetra, ho an'ny vahoaka Antananarivo ary ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo Soratokokilay makasitraka tokobaky.